lika toko fa 8 andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo voalohany hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Dia nisy an'le mpitsara amin'izay zany le nangatahan'le vehivavy manany tena hoe meorariny a mandritry ny alina meorariny a efa te atory ozy izy le mpitsara meorariny a tsy nanaiky le mpitsara aloha fa tao arinan'izany dia nitenena kapo izy hoe na dia tsy matahotra an'Andriamanitra sa tsy miraharaha olona meko rariny ihany io mpitondra teny io fa manahiranahy mba tsy hanorosory atsisy farany. Ty mpitsara tsy mariny ty a fa nanome fa amin'inony ampitiavana ve no avenory ary tsy misy farany izy. Ary hoy ny tompo enolo lazain'le mpitsara tsy marina ainareo ny toyany fa ty zava-dehibe lazaiko aminareo fa omeny rariny aingany izy kanefa raha avy zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy rehefa miverina ny tompo inona ka iny jereva ny tompo voalohany nindry vavaka be ve sany nanao asa be sany naninona finoana iza mino azy zay ny jeren'ny tompo. Ny olona nefa nahazo valim-bavaka fa mahita finoana ve satria maninona miay ihany meo dia omeko ianao fa tsy zay le zava-dehibe amin'ny fiainana. Ny fiainana kristianina tsy mangataka dia mahazo valim-bavaka. Ny fiainana kristianina manao ny sitrapon'Andriamanitra ka raha amin'ny fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra misy zavatra tsy ampy aminao ka ninoniny nangatahanao aminy dia omeny ianao zany amin'ny fanaovanao sitrapony fa tsy hoe meo fotsiny a satria ny olona hafa manana ka maninona ny tsy manana. Mbola tsy mino nomery toko 112 diny faefatra ka hatramin'ny 570 lava be io fa ny ampahany ihany vakitsika. Ary ny olona hafa firenena zay mifangaro aro taminy dia azo fitsiriritany ary nitombany ray zanak'Israely ka nyteny hoe izare mba hanomena hoaninay tsaronay ny azandrano zay ny hoaninay memempona tany Egypta mba mivoatango ny tongolo ravina ny tongolo Egypta ny tongolo lay sao anefa maina ny tendanay tsy misy ninina hitanay afa-tsy raha mba gasy ny men'Andriamanitra manisan'andro zany a milay mihitsy ny azy a leo izy manafona veraga tsisy afa-tsy zany maina ny tendanay tsisy ninina mihitsy hitanay iza no nangataka mba hanomena hoaninay ary Mosesy dia nandre ny olona tamin'nisy ampianakaviana ny tomany ny insiste be samy teo avaravara ny tranolainy avy dia nyrehatra fantatra ny fahatezeran'ny tompo ary tsy sitraky Mosesy zany dia ho Mosesy tamin'ny tompo nahoana ny tena sinao ratsy ny mpanomponao ary nahoana ny tsy nahita fity teo masonao fa nampitondrainao eta mahavesatra dia ty vahoaka ty zava ny torotoroana nyty firenena ray manontolo ty dia zava no niteraka an'ty ianao ny te hamonjy an'io zaly asainao zakany tsy rary mafy ane zao Andriamanitra manina ny ataonao azao ary zao ary hosisy ny tompo lazao amin'ny olona hoe amasiny ny tenanareo amin'ny apitso dia hinan-keny ianareo fa nitomany teo amin'ny tsofin'ny tompo ianareo hoe izy any anome anay ena ho aninay nefa soa ny hitanay tany Egypta dia omeny tompo eny ianareo mangata dia omeny tompo eny ianareo ka hinana tsy ndray andro ny hinananareo tsy ndroa andro tsy adimina na folona na 20 andro aza fa hatramin'ny ray volana mipakamandra mba ataovy resaka mbatsotra ry tompo fa izy le miteny ny tompo ve io miteny io safaly mandrapivoaky ny avavoronareo ka parikorikoanareo zany le teo mamaky baiboly dia nisy rivotra nitsoka nampandehan'ny tompo ka nandroka mipapelaka avy tany amin'ny ranomasina dia nampiaka azy teo amin'ny toby tokony hatrany amin'ny lalana ndray andro manodidina ny tompo nisy azy ary tokony roa akeo ambonin'ny tany ny atevenany dia nitsangana ny olona nandritra zany andro zany sy nandritry ny alina napitson'iny koa ary nanangona mipapelaka zay kely fanangona nahazo 10 omera dia nahany manodidina ny toby reny
raha mbola teo ambavany ny ena ka tsy mbola lany dia nyrehatra tamin'ny tompony nyrehatra tamin'ny olona ny fahatezeran'ny tompo ary namen'ny olona tamin'ny kapoka mafy indrindra izy voaka tamin'ny vavory ny ena mangatao mi-insiste ava tsara mahazo mbola tsy mino romanina toko voalohany tiako lavabe fa kely any meko anareo 17 fahaseho avany an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona zay mangeja marina amin'ny tsy fahamarinana 19 satria rehefa tsy te halalan'Andriamanitra ianao dia izany nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalotona mba hifanalany voninahitra amin'ny tenany nosolony lainga ny fahamarinan'Andriamanitra ka nanaja sy nanombo zavatra natao izy fa tsy mpanao zay isaorana mandrakizay amen ny angatahan'ny olona mantsy rehefa angataka meo an'izao Andriamanitra meo an'izao Andriamanitra meo an'izao Andriamanitra zavatra natao foana ny angatahan'ny olona na faran'ny akaiky indrindra ary dia meo anianina Andriamanitra zavatra natao foana nena ianina re bon ka fahatezeran'Andriamanitra zany ny fanolorany ianao any amin'ny filan'ny fonao veritsika amin'izay ary ny zanak'Israely tompoko ny nangataka mpanjaka satria te hitovy amin'ny firenena hafa izy zay le izy teo satria te hiala amin'Andriamanitra izy tsy ianao ny laviny izy Andriamanitra fa za ny laviny mahatonga azy ohatran'io rehefa mi-insiste ianao dia omen'Andriamanitra noho ny fahatezerany zay tsy mahasoanao voaka eny amin'ny vavorinao fanaon'Andriamanitra foana ny manome dia ohatr'izao koa nataon'Andriamanitra manome zavatra naturel izy alohan'ny spirituel zavatra raha nofo aloha nomeny alohan'ny ara-panahy fa ny tena tia nomenanao le ara-panahy satria ny ara-panahy ny mandrakizay ao ohatra ray voalohany Korintianina voalohany toko 5:5 Korintianina voalohany toko 5:5 tsy izay amin'ny fanahy nefa ny voalohany fa izay amin'ny mananainy dia izay vao amin'ny fanahy ny olona voalohany avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany ary ny olona faharoa avy any an-danitra resaka ny Adama voalohany sy Adama farany izy resaka ny Adama sy Jesosy tonga aloha le Adama voalohany dia miaraka amin'iny daholo ny olombelona mpanota rehetra rehefa avy eo tonga i Adama farany dia zay mino rehetra ny miaraka amin'ny Jesosy zay naturel aloha vao spirituel ny aranofo aloha vao ara-panahy tamin'ny ianao converti dia nangataka zavatra be dia be tamin'ny tompo fa nahazo valim-bavaka foana ianao tamin'izany raha tsy mbola niainanao zany dia zao maneke anao fa mpanota androany dia raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao satria maty ho anao teo amin'ny hazo fijaliana maty no mifahotanao teo amin'ny hazo fijaliana izy ianao no tokony ho fahateo fa izy maty ny solanao teo amin'ny hazo fijaliana fa rehefa iainanao zay dia ho hitanao zany hoe Andriamanitra mamaly vavaka zay angatahanao dia omeny ianao fa rehefa mandroso me lehibe ianao dia manomboka tsy mahazo valim-bavaka tsony satria tsy ny zavatra ranofo intsony ny tiany angatahanao aminy fa le zavatra ara-panahy zay foana ny zavatra rehetra ny aranofo aloha dia avy eo izy ny ara-panahy ny tena zava-dehibe satria tia mandalo ihany ny aranofo dia ohatr'izay koa nangataka mpanjaka ny zanak'Israely dia Saoly aloha mpivavaka be aranofo aloha zay vao tonga Davida le ara-panahy zay ny antony io aranofo aloha vao ara-panahy izay tsy izay amin'ny fanahy nefa amin'ny voalohany fa izay amin'ny mananainy dia izay vao amin'ny fanahy ny olona voalohany dia avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany ny olona faharoa dia avy amin'ny lanitra efa nazavatra any amin'ny Genesis toko 7:7 fa avy amin'ny Joda ny mpanjaka efa nazavatra any hoe avy amin'ny Joda ny mpanjaka fa tsy amin'ny Benjamina
avy amin'ny Joda mpanjaka fa tsy amin'ny Benjamina. Saoly nefa avy amin'ny Benjamina. Ao, efa tsy io fantatr'Andriamanitra fa tsy io izany. Fa fanotanitsika mantsy hoe manenina ve Andriamanitra? No, tsy manenina Andriamanitra. Meny aranofo aloha reto ahita hoe le avy amin'ny herinareo le ezakareo tsy makaizany io, misy petolota foana ny ezakareo alao le avy aty amiko no alaina, ny avy aty amiko no izy, ny avy aty amiko no masina. Fa le anareo na hivavaka be ohatrin'inona ary nareo, anao fomba mpivavahana be ohatrin'inona ary nareo, tsy makaizy izany. Saoly tsara ivelany sady bogosy be detente verenantsika. Na nanjanaka lahy atao hoe Saoly izy zay mbola tanora, tsara tare, tsy nisy tsara tare noho izy teo amin'ny zanak'Israely, nanatombo amin'ny olona rehetra hatramin'ny sorony miakatra ny alavany. Zany qualité a Saoly. Ny ty ivelany impec. De jereo amin'izay, eto amin'izay vao azonareo ty hainareo tsara ty toko fahenina ambe folo, 5 farantsika teo, fa ny 7 toko fahenina ambe folo, 13-14 aloha. Izao dia tsy aritra ny fanjakanao ny tompo izay efa nitady lehilahy ho azy araka ny fony. Izy no voatery ny tompo mpanapaka ny olona sady tsy nitandrina izay nantompo anao ianao. Io le 16. Aza mijery ny tarehana ny avo sanganana fa efa nilavika izy. Satria tsy mba toy ny fijery ny olona, ny fijery ny tompo, ny olona mijery miseho ivelany fa ny tompo kosa mijery ny fo. Fa faly mihitsy ny olona nahazo ny Saoly sady bogosy ny be detente, fa tsy izany ny an'Andriamanitra, ato ny an'Andriamanitra. Azonareo zay le alina teto, akoatra ny Eliaba, le zokin'ny David io fa Saoly koa ny tia nyresahana amin'io hoe tsy mijery ny olona ivelany ka na bogosy be detente ary tsy miankina amin'ny ataonao ety ivelany jeren'Andriamanitra fa ny ao amin'ny fo ny jeren'Andriamanitra. Ny tompo zany efa tsy vonona nome mpanjaka mihitsy, mbola tsy teraka le mpanjaka David zany, fa rehefa misisika ianao dia mahazo zay nangatahina. Saoly nangatahina fa tsy nahazo tsy avy amin'ny fon'Andriamanitra. Saoly dia lehilahy jamba mahiratra, verenantsika momba Saoly rehetra, hoy izy tsika hoe jamba mahiratra Saoly. Tsy hitany ny ampondran-drainy, tsy fatany momba ny Samoely, tsy nahalala ny fahasoavany izy, satria tsy mahalala tenin'Andriamanitra izy. Tsy mahalala tenin'Andriamanitra Saoly, tsisy dikany aminy mihitsy zany tenin'Andriamanitra zany. Raha ny fanompona sy ny fomba sy ny atao, sarotiny indrindra izy, tena sarotiny izy, tsy manao izy raha tsy tanteraka ireo. Fa henony tenin'Andriamanitra, famantarana, zay mipotra rehetra, fa famantarana. Zany ny Saoly, fa tsy mino ny tenin'Andriamanitra. Anjeren'le jaonina toko 2 iny tsika dia ry aloha hoe mpianatra kosa ozy izy rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo dia nino ny teniny. Finoana dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy avy amin'ny famantarana tompoko. Te hanao zavatra ho an'Andriamanitra foana mpivavaka, tsy manaiky mihitsy raha tsy manao, fa tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra mpivavaka. Manao fa tsy manana fifandraisana. Mila manao fanatitra aloha. Alaina ny fiara fanekena rehefa ilaina. Rehefa tsy ilaina dia oak'izao ihany, esory tananao, ana miverina ny tsara lalàna. Manao voady rehefa hanao zavatra, tanteraka io zao, zatsy ianao an'izao mihitsy. Ny fifadikanina dia zava-dehibe na andeha hiady azy, tsy maintsy mifadianina. Matahotra olona natahorana izay nylazay Paoly Galatiana toko 1:1 hoe olona va no ilako sitraka sa Kristy? Raha mbola mila sitraka aman'olona dia tsy mpanompon'i Kristy. Fa zany mpivavaka olona. Vao mahavita mankatokely dia mizesitra satria niezaka dia mizesitra vao mahavita mankatokely. Tsy mety maiky fahotana zany, ailika any amin'ny hafa foana ny fahotana. Tsy zany nanao an'io fa ihany. Dia voninahitra mamaika anao, omeo voninahitra ao anatrehan'ny olona, omeo voninahitra ao anatrehan'ny Israely.
fa tsy mivolinahitr'Andriamanitra mamaiky farany de farany atsaka fefa mbola misy fefakady ny fampiresahana Romana 7:1 ka hatramin'ny 4 zao ny atao hoe mpivavaka hozy izy Paoly ry rahalahy ny riny fokisaka tahako amin'Andriamanitra ho an'ireny dia famonjeny fa vavolombelony ireny afa mazoto ho an'Andriamanitra izy saingy tsy araka ny fahalalana fa satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy dia nitady hanamarina ny tenany ka tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra fa Kristy ny farany lalàna ho fanamarinana izay rehetra mino inona ny atao hoe mpivavaka be ry rahalahy ny riny fokisaka tahako amin'Andriamanitra ho an'ireny dia famonjena ny renireny lay reny zany dia le jiosy mpiray tandrazana aminy ny riny fokisaka tahako amin'Andriamanitra ozy izy ho an'ny mpivavaka be dia famonjena fa ny olona mpivavaka be tompoko tsy manana famonjena fa manino ny vavolombelony reny za koa mba ohatry reny taloha ho an'Andriamanitra naturel aloha vao spirituel Saoly aloha vao Paoly azotsika hoe vavolombelony reny za koa ohatra ny reny taloha i Saoly koa tena mpivavaka be taloha fa novahin'Andriamanitra ho spirituel izy rehefa avy eo zay mahatonga Saoly samy teny hoe fahasoavan'Andriamanitra na toy izao tsy hoe fahasoavan'Andriamanitra na fahako examen nefa ianao nianatra na fahasoavan'Andriamanitra na tonga nampan-karena nefa ianao kolikoly tsy manao kolikoly daholo akory izay mpan-karena fa fahasoavan'Andriamanitra na apôstôly satria zany lohany amin'ny mpanota nefa natao apôstôly zay ny dikany fahasoavana foana ny aina amin'ny Paoly fa Paoly niezaka izy taloha fa tsy tafavoaka dia nataony taimboraka reny dia nandray fahasoavana izy zao fa izaho ohatran'ireny manino mazoto an'Andriamanitra ny mpivavaka be dia mazoto an'Andriamanitra raha mbola zavatra atao any am-piangonana raha mbola zavatra inona raha fombafomba mazoto ary sarotiny raha vao misy tsy manaraka an'io saingy manino tsy araka ny fahalalana tsy araka ny fahalalana satria manino satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy dia manino tady hanamarina ny tena ny mpivavaka be dia manamarina ny tenany foana dia ahilika any amin'ny hafa foana ny atsona ahilika any amin'ny hafa foana ny fahotana rehetra fa tsy manaiky hoe Andriamanitra ne ka manamarina mamam-pona ny ratsy fanahy io fahamarinana avy amin'Andriamanitra dia ny mpivavaka be tsy manaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra hoe tsy mila miezaka ianao mankatoa lalàna tsy mila miezaka ianao manao tsara fa tsy vitanao zany fa nisy olona anankiray tonga teto amin'ity tany ity izy ihany na vitanana tanteraka ny lalàna zato isan-jato ny tanjony lalàna dia io rehefa mino an'io Kristy io ianao dia marina fa tsy rehefa tsy manao an'izao sy manao an'izao sy tsy manao an'izao sy manao an'izao tsy mahamarina anao zany mandreraka anao zany mambizana anao zany rehefa aveo zany dia na miteraka culpabilité aminao raha ho anay tenao dia raha ohatra ny Saoly ianao dia miteraka firehereana aminao satria ianao no nanao fa rehefa mandray ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ianao satria Kristy no nahatanteraka ny lalàna dikany hoe farany telos sady tanjony lalàna no rehefa tonga Kristy dia tapitra ny lalàna fa lasa omeny Kristy vokatry ny fanahy ianao fitiavana fifaliana fiadanana faharipo famoram-panahy fahamarinana fanaova-tsoa fifehezan-tena tsy misy lalàna manohatra an'izany dika zany tanteraka ho azy ny lalàna rehetra satria no le fanahy vokatry ny fanahy avy ao anatinao ny hatanterana an'izany fa tsy ezaka anao viana reraka ianao dia ny olona reraka ny tenenin Jesosy hoe makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra eto anaova izany hanome anareo fitsarana ry zareo ny ao amin'ny tompo fitsarana ny ao amin'ny tompo mino ianao dia marina mino ianao dia marina dia tsy te hialy eo ianao tsy mialy eo ianao fa milamina amin'ny fiainanao fa ny olona avy miezaka rehefa hitany hoe sady izy efa reraka nyezaka tsy nahazo an'izay tadaviny dia lasa
tsy mivavaka tsony sy manohatra an'Andriamanitra isak'izay mihetsika. Zay ihany. Fa ny olona ao amin'ny fahasoavana dia tsy te hiala satria ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny azany zava-dehibe, dia ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny asa tsara sy ny fankatoavana vokatra fa tsy ezaka. Ny olona ao anaty fahasoavana ny mahavita mankatoa an'Andriamanitra nefa nisy tsy reraka satria vokatra fa tsy ezaka. Ary na tsy mahavita ary izy dia tsy olan'izany satria efa marina mahaimaim-poana ao amin'ny Kristy satria mino dia marina ao amin'ny Kristy mahaimaim-poana. Zavatra rehetra, inona ny anton'ny fiainana, inona ny anton'ny lalàna, dia Jesosy Kristy indrindra fa izy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Amin'ny 2 avril dia izay no jerentsika. Ahoana ny fijerenan'i Jesosy, inona ny lalana nalehan'i Jesosy nahatongavany teo amin'ny hazo fijaliana, satria inona ny tanjo ny fiainan'i Jesosy nahatonga Jesosy olombelona, ary inona ny fototry ny Baiboly, dia Jesosy indrindra fa izy maty teo amin'ny hazo fijaliana.